Jehovah ny mpiandray ary tsy hanan-java-mahory aho mampandray amin'ny mantsy izy izany ny boky ny salamo soratany Davida mpanjaka izany indray no entinay miaraba antsika mianakavy izay manaraka tsy tapaka ity fanandarana manangana fiainana itya izany zava-dehibe antsika ny mianatra tenin'Andriamanitra satria sady azahoantsika fahalalana ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fantatrareo marina dia marina no manafaka anareo tsondevo ringana ny oloko no tsy fisigny fahalalana ny fahalalana dia mahatonga ny fiainanao fiainan'ny zanakao fiainan'ny ankonanao ho voaro ny fahafantarana marina dia mahatonga anao ho vonjena marina moa dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra tsy inona fa ty baiboly ty ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ity teny voasoratra voarakitra tao anatin'ity baiboly ty dia Andriamanitra miteny Andriamanitra mihitsy miresaka amintsika Andriamanitra mivatana ny teny amintsika zava-dehibe antsika mianatra ny zavatra izay ambaran'Andriamanitra sady azoantsika fahalalana no azontsika hery no miaro ny fiainantsika no azontsika fanafana ihany koa ny tenako pasteur André Alvarez miarabanao pasteur to miaraban'ny pasteur Alvarez ary miarabantsika moa zany manaraka nyity fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ity école biblique ho atsika rehetra nampitona fivavahana ianao na hianatra ihany koa karazana ohatrany hoe école de pasteur kely izy ity pasteur izay mampitombo fahalalana ho an'ny olona kanefa tsy diso anjara ny vahoaka sy ny valalabe mandry rehetra ny mpino kristianina maneran-tany manerana an'izao tontolo zao ny zavatra mahavariana dia haitsika malagasy ity miparitaka manerana ny vazantany efatra dia saika eraky ty firenena manerana an'izao tontolo zao dia misy manaraka n'ity fandarana ity ary dia ohatrany hoe mifanakakery rehefa mifanerasera amin'ny alalan'ny YouTube indrindraindrindra dia misy fijoroana vavolombelona rehefa atsika ihany koa zay voarainay soma tsara ireny SMS fangatambavaka sy fijoroana vavolombelona ireny dia voaray amin'ny atsipriany misy ihany no teny amintsika manao mba avalio moa pasteur fa ny akamaroan'izy ireny zany dia voavaly fa misy tsy voavaly mihitsy satria amin'arivony pasteur manarivony maro tsy hoe manarivony fotsiny fa manarivony maro be ny SMS zay voaray ety ampelantanana zany kanefa dia tsy misy latsaka reny nakely aza fa tena entina iambavaka ianao araka ny zavatra zay nosoratanao mba hangataham-bavaka ao anatin'izay serasera izay tafiditra ao anatin'ny fianarana ny bokin'ny Levitikositsika na ny bokin'ny fisoronana amin'izao fotoana izao efa vitantsika maro zany zao pasteur Alvarez ilay tao amin'ny toko voalohany mahakasika an'ilay hoe fanatitra hodorana ny tena votoatin'ilay izy dia le resaka fizahatoetra mivaivay sy ilay fandalovana tao anaty afo any ny fipetrak'ilay izy ary ny olona anankiray rehefa tena hoe nandalo an'izay fitsapana sy fizahatoetra izay dia tsy maintsy mivoaka ao anatin'ny fandraisana sy ny fitahina matetrika mizara roa foana ny lalan'ny olona rehefa ao anaty fizahatoetra ny olona misy olona zany tsy maharim-pery dia miverin-dalana miemotra fa misy olona indray miaritra na inona dia hoe namonjy Jesosy ka tsy fizahatoetra ny ampiemitra naharitra amin'ny fahafatesana azy ozy izy ny apôstôly Paul manao hoe inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy loza va sa fanenjehana sa fahantrana sa mosary sa fitanjahana nefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika zany hoe ninona zavatra mitranga sy midona dia za anaraka amin'ny Jesosy foana zay le hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy ary izay dia mampahery anao mandalo afo ianao amin'izao fotoana izao mandalo fitsapana sy fizahatoetra mahamay ngamba manary anao daholo ny olona rehetra voaroko amin'ny asa ianao na misy toe-javatra zay tsy nampoizinao miatra aminao tampoko Andriamanitra tsy mbola nanary anao ary tsy mbola niteny teo potitsofinao izy na nibitsika teo potitsofinao manao hoe tsisy ilako anao tsony fa tena mbola misy ilan'Andriamanitra anao ary zany no ianarantsika ny baiboly satria ny olona anankiray raha vao tsy mianatra baiboly dia tsy tombo mihitsy ny finoana ao anatiny ny soratra masina mantsy tompoko dia miteny foana hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy ka raha vao tsy meny toriteny ianao tsy meny fampianarana dia aza manonofy atao androana-pinoana be zany raha variana ianao mamaky gazety raha resaka politika foana ny ao anatin'ny lohanao dia lasa zay ny zavatra foto-kevitra hijoronao fa rehefa mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra ianao dia ozy izy ny teny soratra masina amin'ny asan'ny apôstôly 7:1-11 manao hoe ny toe-panahin'ny olona tao bery dia tsaratsara kokoa noho ny tany Tesalonika satria
nazotona mindinika ny teny soratra masiny reo isan'andro san'andro na marina zany na tsy zany hoe ao anatin'ny fandaniana ny tenin'andriamanitra dia mahatsara ny toe-panahy ary efa tsara ny toe-panahinao a dia lasa mitombo ny finoana manatinao ary ny olona manam-pinoana ao a tsisy olona manam-pinoana resy zany fa tsy maintsy tafita tsy maintsy mandresy a tsy maintsy voavonjy a tsy maintsy salama ny olona zay manam-pinoana pasteur Andrianiana Alvarez Nirina. ndray vavakontsika amin'izao fotoana zao ary ametraka amin'ity fotoana ty ampelantanany tompo raha eo dia misaotra anao zay satria afaka hianatra ny tenin'andriamanitra indray miditra tamin'ny boky ny Levitikoa tokoa zay na ny fisoronana zany rehefa vita ny boky ny Exodus iny ary efa toko faharoa sahady zay amin'izao fotoana zao ary efa nianatra ny resaka momba ny fanatitra odorana ny omaly ary apitero an'ity dia hianatra zava-baovao indray zay dia mitenena aminay satria dia zao valaza ny teninao manao hoe ny nofonao ny tena fihinana ny ranonao ny tena fisotra ny razanay osy ny tenin'andriamanitra aminao ny razanay tany anefitra nihinana amin'ny mofo mana milatsaka avy any an-danitra nefa maty any fa nizaniza mihinana nyity mofo ty dia tsy ho faty mandrakizay ny tenanao Jesosy eo no lay mofo ny fiainana mofo ny fanahinay koa dia mangataka izay a hoamparezinao indray hoazavanao indray ny sainay a ary mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina amin'izao fampianarana zao saotra Jesosy eo amen. Ina ny pastera lastika zany pastera Levitikosy toko faharoa andininy voalohany ny fanatitra hoanina raha misy manatitra fanatitra hoanina ho an'i Jehova dia koba tsara toto no ataony fanatiny ary anidina teloilo aminy izy tsy anisy didikazo manimpofona eo amboniny ary hitondra azy ho amin'ireo mpisorona zanaky Arona izy dia androfan'ireo iratana ny ilany kobany sy ny diloilony mba mididikazo manimpofona rehetra ary hodora mpisorona ny fofona eo ambon'ny altara izany fanatim-pahatsiarovana avy amin'izany dia fanatitra atao amin'ny afo ho antakasitrahana ho an'i Jehova zany ary na sisa mifanatitra hoanina dia ho an'ny Arona sy ny zanany masina dia masina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova zany ary raha manatitra fanatitra hoanina voaenty tamin'ny fanendasa-mofo ianao dia aoka mofo tsy misy masirasira amin'ny koba tsara toto sady voaroaro diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voaozy diloilo ary raha fanatitra hoanina voaendy amin'ny lapoely ny fanatitra ao dia aoka koba tsara toto voaro diloilo sady tsy misy masirasira vakivakinao izy ary anodinanao diloilo dia fanatitra hoanina izany ary raha fanatitra hoanina voandro tamin'ny vilany no fanatitra ao dia koba tsara toto sy diloilo no atao ary hoentinao an'i Jehova ny fanatitra hoanina izay atao amin'ny zavatra ireo zavatra ireo ary rehefa voatitra eo amin'ny mpisorona zany dia hoentiny eo amin'ny altara ary ny mpisorona haka fanatim-pahatsiarovana avy amin'ny fanatitra hoanina ka ndoro azy ho fofona eo ambonin'ny altara dia fanatitra atao amin'ny afo hoanitra kasitrahana ho an'i Jehova zany ary ny sisa mifanatitra hoanina dia ho an'ny Arona sy ny zanany masina dia masina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova izany ny fanatitra hoanina rehetra izay aterinareo ho an'i Jehova dia aza asiana zava-marikivy fa ny masirasira sy ny tantely dia samy tsy angalanareo hodorana ho fofona ho fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova fa ho fanatitra voaloam-bokatra ihany no azonareo manatitra ireo ho an'i Jehova kanefa tsy akariny ambony altara ho anitra kasitrahana izany ary samy asio sira ny fanatitra hoaninao rehetra ary ny sira mifaneken'Andriamanitra ao dia aza tsahatra ny fanatitra hoaninao fa manatera sira miaraka amin'ny fanatitra ao rehetra ary raha manatitra fanatitra hoanina ho an'i Jehova amin'ny voaloam-bokatra ianao dia saloim-bary voaendy amin'ny afo dia lango avy amin'ny saloy maitso no aterinao fanatitra hoanina avy amin'ny voaloam-bokatra ao ary asianao diloilo izy sady asianao didikazo manimpofona eo amboniny dia fanatitra hoanina izany ary hodora mpisorona ny fofona ny fanatim-pahatsiarovana avy amin'ny langony sy avy amin'ny diloilony ary ny didikazo manimpofona rehetra dia fanatitra atao amin'ny afo izany afantanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova izany pasteur tapitra ny toko fahatelo dininy voalohany lohateny dia hoe fanatim-pihavanana ary raha fanatim-pihavanana ny fanatiny ka mba lahy na ombivavy no ateriny dia zay tsy misy kilema no ateriny eo anatrehan'i Jehova ary ametraka ny tany eny amin'ny lohan'ny fanatiny izy dia amono azy eo alohan'ny varavaran'ny tranonay fionana ary ireo mpisorona zany Arona anompony raha manodidina amin'ny lafin'ny altara dia angala mpisorona ny fanatim-pihavanana ka tery no fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova dia ny savotro roany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba amin'ny fanomboany zay eo amin'ny takibany sy ny lahatiny lehibe ataony ray manala amin'ny voany ny fanaisony izany ia misaotra ny pasteur Alvarez tao anatin'izay vaky teny zay hita ihany hoe raha mamaky an'ilay isika dia misarotra ho an'ny mpiaino no mandray azy
satria lalindalina kely lay teny vakina teo ary misy tsy mahazo an'le izy mihitsy pasteur ary mety misy aza mety mpanompon'andriamanitra mihitsy tsy mametra-panontaniana hoe aza miditra lalina amin'izany pasteur voatra sarotra be zany ina ny fandraisan'ny famonjenana zany kanefa ny delazaiko amintsika hoe raha tsy nisy ty bokin'ny Levitikosy ty pasteur Alvarez dia na ireo ataoko hoe olona hitoriana filazantsara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao na tamin'ny andron'ny apôstôly dia tsisy nino fa ny bokin'ny Levitikosy dia fataterana ilay famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy tompo teo ambony hazo fijaliana satria i Jesosy Kristy tompo no nahatateraka ny fisoronana rehetra tamin'izy nanolotra ny ainy teo amboniny hazo fijaliana izany hiditsika ao anatin'ity ilay toko farosiny toko fahatelo ty hoe fanatitra hoanina sy ny fanatim-pihavanana zany pasteur Alvarez araka ny vaky teny izay nomenao teo raha ohatra fitinyko kely amin'ny teny tsotra le izy dia tahaka an'izao zany tahaka an'izao izy io misy fanatitra aterina ao anatin'ilay tranon'ilay fionana na aterina eo anatrehan'Andriamanitra dia mandrakariva moa zany Andriamanitra tsy dia hoe hihinana ny vokatra mitany akory sanatrian'izany hoe hihinana mangahazo na hihinana voankazo na hihinana zavatra zay nikarakarain'ny tanan'olombelona tsy zay mihitsy fa lay fanatitra hohanina resan'ny baiboly eto mila maharaka tsara ianao fa misy atrangeza be finosiny zavatra io rehefa avy eo ny fanatitra hohanina resan'ny baiboly eto dia natokana ho an'ny mpisorona ho an'ny arona sy ny taranaky arona zay ny volazan'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fizaran-taniny zanak'Israely moa pasteur zany raha nianatra ny bokin'ny Genesis tsika dia sy mbola hoenarantsika koa oriana kely eo dia ny taranaky Levy zay nisy andry Mose sy ry Arona sy ireo levita rehetrarehetra ireo dia tsy mba nanana zara-tany loatra izy ireo zany teo amin'ny taranak'Israely fa ny zanak'Israely raiky amby folo miralahy hatramin'ny Robena ka hatramin'ny Benjamina no nahazo zay zara-tany zay fa i Levy ihany no tsy nahazo fa ny ampahafolo ny zavatra rehetra no nomena any taranaky Levy zany zay le hoe ho an'ny levita ozytsika 10% ohatrohatra zay le fanazavana an'izy dia eto zao misy an'izay endrikendriky fanazavana fa tsy mbola zay le tena resana eto fa hoe raha manatitra fanatitra hohanina ho an'i Jehovah nareo dia natao an'ny Arona izany sy ho an'ny zanany izany inona moa ny finosin'le izy ny zavatra finosin'le izy pasteur Alvarez dia tahaka an'izao itsika olombelona dia na tiatsika na tsy tiatsika dia mila sakafo hohanina isika io mila hanina hohanina tsika io ary anisan'ny zavatra voalohany tena hivoahantsika ny tokantrano rehefa maraina ny andro dia hoe aiza no hitako sakafo ho an'ny reto zanako reto mianatra ny olona dia mba tia hita sakafo tsara mba manana ambiampy ny fiainany vady aman-janaka ohatran'izany mivarotra eny an-tsena ianao dia mba hita tombom-barotra mba hamelomana ny vady aman-janaka zay ny dikan'izay fa ny zava-misy fotsiny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny hoe no hohanina androany tedavina amin'ny herinandro zany hoe efa hidiratrosa foana zany na le vola tedavina amin'ny herinandro ambony andoavana an'le sakafo fohanina androany misy indray ny sasany ny hanina hohanina androany tedavina rapitso zany hoe trosa foana zany no mameno an'izy ka noho ny tsy fafantarantsika ny bokin'ny Levitikosy toko faharoa ty fanatitra hohanina ty dia lasa hidiratrosa foantsika lasa hidiratrosa foantsika jereo tsara raha mba hamaky an-dalatoratra masina anankiray tsika mahakasika an'ileo hoe sakafo ato amin'ny bokin'ny Malakia toko fahatelo Malakia toko fahatelo dia eo amin'ny andininy fahafolo pasteur Alvarez Malakia 3:10 verset malaza be zay verset zay pasteur entonareo fahafolo karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izaho toetrany amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy hovako ny varavaranlanitra amanareo kampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo zay asikanina ao an-tranoko zany hoe le zavatra hoentinao zany dia natao sakafo ao an-tranon'ny Jehovah dia ozy amin'ny fanazavako teo hoe tsy hoe Andriamanitra akory ny hihinana an'izy iny fa raha ny marina zany dia misy an'le mpisoronao
misy an'ilay tompona ndraiky tarapiovaanao manana anjarany amin'izany indraindray ny misy karazan'olona pasteur alvarès sarotony be hoe lan'ny pasteur daholo ny volam-piangonana fa ny marina dia ohatran'izao zany ny fipetraka izy io ao anatin'ny rafitry ny baiboly a za tsy miteny hoe rafitry ny fiangonana fa ao anatin'ny rafitry ny baiboly dia misy ny atao hoe ampafolo-karena misy ny fanatitra ao an'andriamanitra io fa folo-karena io a dia ny marina amin'izy io natao ampiodinana ny asan'andriamanitra ohatra antsika manao émission amin'ny télévision sy ny radio ohatran'izao zao dia tsy hoe andriamanitra ny mampidina vola amin'ny kitapo avy any ambony any hoe reny ny dolara sy ny euro be dehibe a tsy hanao ary amin'ny fahasankarana tsy misy an'izay fa reo ampafolo-karena sy fanatitra ho an'ny olona dia manao le olona dia reny ny nampiodinana ny asan'andriamanitra na izany na tsy zany nefa ny pasteur tsy manao tsy misy fitadiavam-bola hafa hoe ndeha anao mercure na ndeha anao vatosoa na ndeha anao afiera ndeha hivarotra hazo na ndeha nanao vary mandeha hivarotra friperiana sava na anao afiarana lavanilina itsika tsy manao an'izay zao fa amin'ny alalan'io zany ampafolo-karena io azavaina tsara mihitsy le araka le voalaza amin'ny baiboly teo a dia amin'ny alalan'io no akatsika hohanina tena mihinana amin'io mihitsy zany tsika ary tena zay mihitsy ny ara-baiboly zay mitory ny filazantsara dia mivelona amin'ny filazantsara sakafo a tena tsy piako tsara mihitsy hoe sakafo amin'io fa tsy hoe higalabona amin'io tsy hoe higalabona amin'io za dia miteny pasteur alvarès hoe mihinana pankely monja amin'ireny ampafolo-karena sy fanatitra ho an'ny olona reny a ny mpanompon'andriamanitra tsy hoe ny mpanompon'andriamanitra miaraka amiko ihany fa ny mpanompon'andriamanitra rehetra manerana n'izao tontolo zao na nytany ianao ohatra misy mpanompon'andriamanitra malaza be any Afrique du Sud zany hoe révérend pasteur Chris zany prophète Schiffer de Bussery zany malaza zany Tibi Joshua zany any Nigeria malaza zany misy an'izany mpanompon'andriamanitra Renard Bonke zany sy Benin zany any amin'ny faritra Amerika sy any Allemand zany mihinana mpafolo-karena daholo reo amin'ny alalan'io mpafolo-karena io hihinanandry zareo reo zay zany le fipetraky izy fa maninona ny mihinana amin'io tsotra be le izy amin'ny alalan'io ny hitahian'andriamanitra n'le olona satria voatsodranon'andriamanitra le mpanompon'andriamanitra mariako tsara voatsodranon'andriamanitra le mpanompon'andriamanitra hihinana ny zavatra io zay tsara ne aka ohatra anankiray tsika pasteur alvarès nisy tantara tao anatin'ny baiboly tao diso fantatsika loatra ny tantarany Elisy lay vehivavy manano tena lay vehivavy manano tena dia efa nilaza tamin'ny Elin'ny fahamarinana mihitsy hoe tsy manana fa tsy koba eran'ny tanan'ila sy diluile eran'ny tavoara mampalahelo ane zany pasteur ohatrany hoe menaka tsasaka ny fiefany dia vary ro kapoka fa ozy Eli mpaminany no miteny a ento aty any aloha dia anao mofo araka zany teninao zany le olona efa miteny hoe hofateny zay re Eli tsy manana zay fa Elia mampanompon'andriamanitra azy dia niteny hoe ento aty io fanatitra hoanina io dia atao inona le mofo lefa vita le mofo hohanina tokoa le izy izany mihinana azy tsy fanahy tsy hoe misy fanahy hafa teo fa Eli mpanompon'andriamanitra nihinana an'le izy dia avy eo Elia amin'izay no nitsodrano ary rehefa nitsodrano Elia dia ozy Elia manao hoe zao lazainy Jehova tsy ho ritra ny diloilo ary tsy ho foana ny koba mandra-pandatsaka Jehova ny ranonorana amin'ny tany satria naninona lay vehivavy nanana n'ilay toepo mahay manome hanina ho an'ny mpanompon'andriamanitra manome sakafo ho an'ny mpanompon'andriamanitra ka rehefa nomena sakafo le mpanompon'andriamanitra dia andriamanitra amin'izay no namatsy an'io raha vehivavy io raha tena mpanompon'andriamanitra marina no omenao zavatra anankiray hohaniny na ivelomany dia lazaiko aminao fa vao mankapitombony fanananao zany vao mankapitombony fitahian'andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany za mahita mpanompon'andriamanitra be lehibe ohatran'izany mihitsy mahita pino misy pino ao tanatin'ny fiangonana tonga dia manome fiarakatikatra hoan'ny asan'andriamanitra mahafoy fiarakatikatra mahafoy vola tena manapitrisany maro mahafoy zavatra be dia be fa reny olon-dreny me manan-karena amin'izao vanim-potoana ianantsika izao tsy hoe bankiropitra le olona fa me manan-karena miatahian'andriamanitra pasteur dia ny mpitazana ty ivelany mahita manao hoe mangoro-karena zalahy reo nefa misy olona mahafoy ary reo olon'ireo matoa mahafoy dia lazaiko aminao fa matoa reo mahafoy tahian'andriamanitra reo ve tsy tahian'andriamanitra dia afoy an'le izy tsony pasteur zay le fanatitra hohaniny zay ka
iverenako le tantarany elita eo rehefa nanome le raha vehivavy dia notahina ny kobany notahina ny nomenaka tao aminy vehivavy manano tena ny ampy finoana tao anatiny nanome mpanompon'andriamanitra egalina lasa grossiste menaka sy lafarinina egalina tsy nety maty tampoka lasa mpamatsy ho an'ny olona manodidina ray vokatra izay ataoko hoe fanatitra hoanina zay natao zay pasteur Alvarez. Mazava zay pasteur ary ny zanak'Israely tokoa dia nodidin'Andriamanitra natanteraka n'io fanatitra hoanina io ao amin'ny tempoly ary nisy fotoana ireo zanak'Israely ireo pasteur rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana mipetraka tany dia nanadino an'io tenin'Andriamanitra io nanao an'io fanatitra io dia nalahelo ny tompo ary nisy zavatra nitakian'Andriamanitra ho an'le mpisorona sy ho an'le vahoaka. Dia vakina pasteur tamin'ny bokin'ny Joël zany Joël zany dia mpaminany ato anaty testamenta taloha Joël toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo rehefa tsy nanao fanatitra zany ny olona dia zao ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy nanao an'io mpafolo-karena io miskina sy mitomania ianareo mpisorona midradradrandray ianareo mpanao fanompom-pivavahana amin'ny altara andeha mandry amin'ny lama fisaonana mandritra ny alina ianareo mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra fa tapaka tsy eo an-tranon'Andriamanitra ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra aidina manamasina ny fivadikanina ka miantsoa fivoriana masina angolo ny olona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ao an-trano Jehovahandriamanitra reo ko andeha mitaraina amin'ny Jehova. Io dia famolanina hitan'ny mpaminany Joël tamin'izany fotoana zany ary nisy aoriana kely toy ny vavakina toy ny famolanina io pasteur dia manambara ny famolanina ihany koa ny avian'ny andro Pentecoste tamin'izany fotoana zany ny avian'i Jesosy Kristy fanahy masina taorian'ny tsakana Jesosy tamin'ny maty dia misy le fotoanan'ny Pentecoste dia nampiomana ny tompo hoe tandrema ianareo mpino fa amin'ny fotoana ianareo tsy mitondra ny fanatitra hoanina io araka ny tenin'ny pasteur teo le amin'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra hoanina zay le alina moa zany dia tsy inona akory fa ny tenin'Andriamanitra zay hitoriana ny filazantsara maneran-tany pasteur hoe na ianao zany miara-miasa amin'ny tompo dia mandeha ny mpianatra dia niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo nahita olona izay nitory teny ary nandraoka demonia tamin'ny anaranao nefa tsy hisantsika ry zareo dia Jesosy hoe aza raranareo izy fa na izy izy miara-mamory amiko dia namako na izy miara-manahaka dia naman'ny fahavalo ka toerana misy atsika dia zao naman'le miara-mamory amin'ny Kristy ve tsika sa naman'le manahaka ny ondrin'i Kristy manahaka zany mampiahaka zany mamparitaka sa le manahaka ntsika sa le mamparitaka ka fotoana zany rehefa isika mandony fanatitra hoanina ty pasteur ny ampafolo-karena sy fanatitra dia zao be dia be ny olona very amin'izao fotoana zao be dia be ny olona mbola tsy mandreny filazantsara maneran-tany manerana Madagasikara be dia be ny olona takona ary be dia be ny mahatonga le loza matsiravo indray ny pasteur misy loza ohatra ny amin'ny toerana anankiray ohatra hoe route nationale dikany zavatra loza accident reny dikan'izany dia hoe eo amin'le toerana amin'le faritra manodidina mila fitoriana filazantsara mba androana ny asana devoly eo vao fatry ny loza le tanàna le olona le fiara le teo amin'le toerana noho tsy fisian'ny filazantsara ka amin'ny alalan'ireny vola fanatitra ampafolo-karena sy fanatitra ataontsika reny dia lasa voatory maneran-tany ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra dia sakafo miara-panahy mahatonga ny olona ho voavonjy fotsy ny ampelantanany devoly ka amin'ny fotoana pasteur tsy mandony ampafolo-karena sy ny fanatitra dia tsy lasa hoe tsy miara-mamory amin'ny Kristy zany fa lasa manahaka zany dia ozy ny tompony hoe na ianareo izy naman'ny fahavalo na tsika miaraka amintsika ka le fotoana zay ahafahantsika manome dia fotoana iarahana miasa amin'ny tompo pasteur ahafahana mamory vokatra satria ny filazantsara pasteur tsy handeha mihitsy raha tsisy nyty fanatitra hoanina ty sy fanatitra hidiny ty pasteur. Ozy ny teny soratra masina amin'ny jaune toko faheninao manao hoe ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro dia marina be mihitsy zay teninao zay pasteur Alvarez hoe Jesosy Kristy tompo ilay filazantsara velona tsy maintsy toriana manerana an'izao tontolo zao zaho Jesosy tonga mananany olona fiainana sady ananany be dehibe rovina io fiainana sy fiainana be dehibe io ny tonga any amin'ny olona raha tsy toriana ny filazantsara voky an'ilay tenin'Andriamanitra ilay olona hoy Jesosy any amin'ny Matthieu 4:4 raha manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra zany hoe ity tenin'Andriamanitra ity zany tena mahavelona mihitsy pasteur zay mahatonga ny Jeremia ny teny ihany koa amin'ny Jeremia 10:12 hoe hitako ny teninao ka no aniko
endreny mamin'nyteninao randramako sy davida fa mamino ny tantely tambavako zany ohatraohatran'izany zany hoe endriky ny fisehon'le tenin'andriamanitra tokoa ilay fanatitra hoanina ary zay tenin'andriamanitra zay a dia mila olona ijoro am'izay sitrapon'andriamanitra zay fa tadio koa fa mila vola ary mila fiaraha-miasa ny fitoriana filazantsara volana ao nanganana trano fiangonana vola no hitoriana amin'ny filazantsara amin'ny internet sy amin'ny télévision sy amin'ny radio vola no andehananao misidina mandeha amin'ny hélicoptera na mandeha avion mitoro filazantsara ny toerana tsy azon'ny fiarakodia vola daholo ny andehananao amina na ho any ampitan-dranomasina anao hitory filazantsara de resaka vola daholo zany pasteur Alvarez ohatra zao ny télévision hitorintsika ny tenin'andriamanitra ty raha sitrapon'andriamanitra de mba azo manerana an'izao tontolo zao atsoatsy vola daolodaholo zany ka inona ny raha ny endrika sy mitandindony ty le hoe fanatitra hoanina ity zany de le hoe fanatitra ataoko mitondra famelomelomana ho an'ny olona rehetra satria misy amintsika atao anatin'ny tokantrano ao tany hoe tsy afaka isokabavy hitory filazantsara menatra ianao no hitory filazantsara azy fa saingy zao men'andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana ianao amin'ny resaka arabola miresaka arabola misy amintsika atao anatin'ny tokantrano ao tany hoe tsy manam-potoana andeha anaovana fitoriana ny tenin'andriamanitra fa menatra ianao na misokatra ny vavanao io aza menatra ianao menatra de nefa ianao tahin'andriamanitra ihany ko ianao amin'ny resaka arabola de ianao no ataon'andriamanitra fitaovana ihany ko ao anatin'izany rehetrarehetra zany tadidiko tsara tamin'izany vanim-potoana zany folo taona lasa mahery tano any pasteur Alvarez olona vitsivitsy kely ny mpiara-mivavaka tamin'izany fotoana zany de ireo olona vitsivitsy ireo no mahafoy ho an'andriamanitra hitorinany filazantsara tsy haiko 700 000 ny fitorinany amin'ny radio tamin'izany fotoana zany isam-bolana fa sarotra ny mandohany zany sarotra 700 000 francs fa sarotra ny mandohany zany sarotra ary ny tompona radio rehefa tarakely ray andro anao de fa maneno izy maneno be mihitsy izy manao hoe rehefa tsy voalohanareo tonga de ajanony fa be lehibe no mitady toerana fa iren'olony reny zany misy olona mahafoy ka matotonga ao anatin'ny tokantrano ohatra zao zao ty fitoriana filazantsara ty ianao zao mipetrapetraka fotsiny eo ambony kanapé na eo ambony fandrianao de ataonao avo be ny ondana de mijery fotsiny gratuit bojo ianao tsy mandoha vola ianao na ariary azy misy olona tany hoany nanao ty fanatitra hoaniny ty zany hoe nahafoy be ho an'ny asan'andriamanitra ary zay vokatry fahafozany amin'ny asan'andriamanitra zay de mandeha ny filazantsara misy fianakavianao sitrana misy fianakavianao vovonja misy amintsika mijery an'ity fandarana ty efa tokony ho faty ianao rany marina raha ny planina ny devoly de efa nisoratany anatin'ny boky ny fahafatesany ianao hoe andeha ianao fa noho ny fisiny ty fitoriana filazantsara ty velombelona somatsara ianao mba azonao ny dikan'izany nisy olona tany tompoko no tahin'andriamanitra nahafoy be nahafoy ho an'ny asan'andriamanitra fitoriana filazantsara de izao rehefa notahin'andriamanitra ny olony reny de nahafoy izy de namonjena ny fanahinao zany zavatra zany ohatra zay le hoe fanatitra hoanina zany raha tsorona fa ny heviny anankiray faharoa pasteur Alvarez de izy ty karazana ohatrany hoe tsodrano ny zavatra rehetrarehetra ilaina tsodrano de tsy maintsy misy validation tsy maintsy validena zay ny ara-baiboly ohatra asesitsika tsara mihitsy ohatra ny andohany tsodrano jereo tsara ny i Jakoba rehefa naka an'ilay tsodrano tao amin'ny Isaka de ny zavatra nahavariana mihitsy rehefa mbola mamerina mamaky ny baiboly efa ny anarantsika teto izy fa tsy lany tsiro mihitsy matsiro be foana de zao ny zavatra nahagaga Isaka tsy hoe tamin'io vao nihinana sakafo ohatran'io fa efa nohaniny foana io amin'ny maha olona tahin'andriamanitra azy fa ny maninona izy no niteny manao hoe anatero sakafo ampy mba hitsofako rano ny fananao de nataony Jakoba lay izy raha tokony hoe Esau nanao an'izy de ina zavatra nitaka pasteur lay sakafo nateriny Jakoba nabaradaka ny Isaka io moa de efa niteny antsika teto manao hoe ritra nitsodrano tany amin'ny Isaka tsisy ho any Esau tsony nagotiny kely azy nagotina ohatran'ireo le vitamine A atao mitete amin'ny atao mitete amin'ny vavan-jazakely reny tsisy tsony fa ritra nitsodrano satria voakasika loatra Isaka tamin'ilay fanatitra hoaniny lay sakafo nentin'ny Jakoba tamin'izany fotoana zany raha mijerytsika ohatra mitantaran'ilay vehivavy Sonémi tao amin'ny mpanjaka faharoa toko fadimy angamba izay
de lay vehivavy sonimita io a ozy mbola zany ten'andriamanitra hoe za ozy de vehivavy matahotra an' Jehovah zay fa saingy olona ny matahotra an' Jehovah izy manan-karena fa tsy miteraka fa rehefa nahita ny Elisa mpaminany izy io de nikarakarainy Elisa mpaminany nomeny trano nenana de nomeny sakafo namboarany trano any amin'ny efitra de nanamboarany sakafo de tao anatin'ny sakafo toasa eniny Elisa mihitsy akamba le tsiro sakafo le goany le izy ale izy koa tsy sakafokafo fotsiny tsotsotra hoe reny pastera kely reny fa mihoanina fa nao no fatiny anohanana am'ty portaporte ty reny tsy zay fa sakafo tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra mihitsy de rehefa nomeny sakafo de ny fampiresaka am'izay sy tsaiko giazy le zato hoe mitenena izy eo entinao any amin'ny mpanjaka aveo lazana mpanjaka saina ny rino raha vehivavy io zay ny ilain'le raha vehivavy zavatra tsara be le sakafo nohanina de hoe hitanao fa mbola tsy niteraka ary zareo sady fantitra ny lahy de ozy Elisa manao hoe amin'ny herintaona tahaka an'izao a hitrotro zazalahy ianao hitanao am'izany pasteur zany hoe le zavatra terinao ka hoanina tena azo hoanina mihitsy a hoanina misy goany mihitsy zany eo anatrehan'Andriamanitra ka lay olona voatokana hihinana an'io mihinana an'io ka olo-pasoavana mitsodrano anao za milaza aminao fa misy fiantraikany io pasteur Alvarez tena misy fiantraikany io tsy olona ohatran'ny Saoly akory nomenao an'io tsy olona ohatran'ny Saoly tandremy tsara fa Saoly tsisy fanamasina fa olona tahaka ny Davida olona tahaka ny Mosesy olona tahaka ny Abraham olona tahaka ny Eli olona tahaka ny Elisa zay olona manana ny fahasoavan'Andriamanitra zay marihana tsara zay atao anatin'ny baiboly ty le eto mantsy le izy hoe ho aterina ho any Arona ka Arona tamin'ny fotoana io Arona tamin'ny fotoana io a tao anatina fahamasinana sy tao anatina fahamarinana zany hoe tena lelan'Andriamanitra goavana be mihitsy Arona tamin'ny fotoana io de voatokana ho an'izy mianakavy io zavatra io pasteur Alvarez Arona koa tsy hoe mahantra tandremy tsara tsy resaka fantrany Arona ka hoe mila hoe hoentina ho any Arona satria mahantra ary Arona tsy zay resaka eto hoe mampalahelo ry Arona ka mila tohana tsy zay ny resaka eto fa Arona mihinana an'io mba hiampitany amin'ilay zanak'Israely manontolo le fahasoavana tao amin'ny Arona ohatrohatran'izay le izy ka ny mandrakarivotsika tsy misokatra tsara fijerentsika hoe inona avy ny lalam-pitahina fa misy lalam-pitahina tsy fantatsika indraindray hoe ny fitakosonanao amina olo-pasoavana ny karazana connexion ataonao amina olo-pasoavana reny zany a tena lalam-pitahina reny pasteur Alvarez ndraindraytsika ty tena ndraindraytsika tsy mahatsiaro an'ireny ray aman-dreny ara-panahy zay mitondro rambavaka anao reny olona mitory ny filazantsara no mikarakara ny ara-panahinao reny rehefa tahin'Andriamanitra anao tsy mahatsiaro an'ireny nefa ny marina fitahina ho anao ny fanateranao karazana fanatitra manokana mihitsy fanatitra manokana ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny io moa le hoe fanatitra hoanina ho any Arona sy ny taranany a pasteur Alvarez ohatran'izay ty zavatra ty ty atao anatin'ny baiboly ty raha tianao ny ho tahin'Andriamanitra de ho tahaka an'izany zay loha tsara ane tamin'ny voalohany a ny apôstôly de o Jesosy rehefa naniraka an'ireo mitory filazantsara mandianina reo izy de aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na akanjo indroa miova zany hoe mandeana tanam-poly fotsiny hitsapana ny finoana ao anatinareo de niainga ireo fa taty aoriana indray de ho indray Jesosy am'izao sisy zao indray a mitondra am'izay kitapom-bola sy kitapom-batsy ny antony de ty tamin'ny voalohany tsisy neninona ny apôstôly fa arakaraky ny ady mafy n'olalovany fizahatoetra n'olalovany io ny fizahatoetra sy ny ady mantsy a mampitombo ositra mampitombo fiainam-bavaka de ny tombo le ositra atao anatiny tombo le fahasoavan'Andriamanitra atao anatiny de tafavoaka atao anatin'le ady le apôstôly de ozy am'izay Jesosy manao hoe fantatra fefa be fahasoavana be am'izay ao anatinareo am'izao sisy zao indray tondra am'izay kitapom-bola sy kitapom-batsy zany hoe ny olona connecté am'ireo mpanompon'Andriamanitra io de manomboka ho tahin'Andriamanitra am'izay pasteur Alvarez ohatrohatran'izay le fipetraka izy mamaraparantsika amin'ny ten'Andriamanitra moa ny amin'ny Galatiana toko fahaenina andiny fahaenina hoe ianareo zay ampianarana teny de aoka fo zavatsoa marina tokoa ny teninao pasteur hoe ny tsodrano a zay raisitsika de avy amin'ny vavan'ireo olon'Andriamanitra olom-mba osotr'Andriamanitra olona natokan'Andriamanitra hitsodrano manokana be deabe neny io pasteur ny olona maheno tsodrano sy mandray tsodrano hoe hotahina iana hotahina ny avenir anao hotahina ny isy lalana misokatra amin'ny fiainanao ho tafita ny zanakao ho tonga ny ampitany ranomasina misy karazana tsodrano maro be a
ien'ny mpino voarain'ny mpino fa vitsy ny tanteraka amin'ny fiainan'izy ireo paster satria adino zareo ty fanatitra hoanina ty le tsodrano ny paster tsy hoe enonao fotsiny de manao amena sy aleloha ianao de faly fotsiny fa mila validenao hoe hoanao tokoa amin'ny alalan'ny ampy amin'ny alalan'ny ampia izay omenao amin'ny alalan'ny ampy izay arosonao am'ireny mpanompon'andriamanitra eny amin'ity fanatitra hoaniny ty dia amarin'andriamanitra le tsodrano no tenenina misy ola nandray tsodrano nefa tsy tanteraka aminy hoe itoejazy ianao tsy tanteraka le izy satria tsy no amarinao tamin'ny finoana le izy tsy no amarinao tamin'ny tenin'andriamanitra le izy zay neny anaratsika ty tenin'andriamanitra ty raha vao mandeha araka ty tenin'andriamanitra ty zany tsika de mety le fiarahana amin'ny tompo mirindra tsara zay secret mosesy paster ny mosesy rehefa ozy andriamanitra hoe zao nataonao zao ny refiny zao nataonao zao ny alaliny zao ny ataonao zao ny haviny zao ny ataonao zao ny sakany zao ny lavany tena raha mosesy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra rehefa manao fanatitra ianao de zao nataonao zao nataonao de rehefa naraha mosesy ny zavatra nytenen'andriamanitra dia tanteraka tamin'ny mosesy avokoa reo tsodrano reo faraparam-pasera de zao boky 5 no nisoratan'ny mosesy de ny bokyny genesis de ny bokyny exodosy bokyny leviticus bokyny numéria ary bokyny deutéronomie reo boky reo zany de boky nisoratan'ny mosesy reo ary navarinana mihitsy paster de zao hoe tamin'ny andron'i jesosy rehefa nitory teny jesosy de ozy jesosy hoe any amin'ny lioka toko fahinana amby folo nisy an'le lazarosy le mpanankarena maty de lazarosy koa maty de loatana tao amin'ny tratrany abrahama de ilay mpanankarena maty rehefa nijaly tao amin'ny afo be de nyteny manao hoe mba irao le lazarosy mba ho any atrany rahalahy fa manala manana rahalahy 5 any ambonin'ny tany any fa andreo de tonga aty amin'ny fijaliana ty kory zareo reo raha ohatra hoe tsy miny raha vao tsy mitandrina de zao navaliny abrahama anazy manana mosesy sy ny mpaminany izy aoka hiaino an'ireo izy fa raha tsy miaino an'ireo izy amin'ny filazantsara ny soratan'ireo izy de tsy ino izy na disy sakana maty azy ay ve zany paster ty boky nysoratan'ny mosesy ty de filazantsara ihany koa zany izy ty filazantsara zay mahavovonjy ny ara-panaka fakatoavantsika ty tenin'andriamanitra ty fa na rahantsika tsaka sy andavany azy de zao mitondra fahasoavana famonjena ho amin'ny ara-panatsika zay paster ko fara-panantsika mivavaka ny tenin'andriamanitra ivavaka tsika am'izao fotoana zao azy raha eo misotranao zay nohony amin'ny ty tenin'andriamanitra zay nambara teto ty de ny amin'ny leviticus toko faharoa ny amin'ny fanatitra hoanina zay nambaranao teto ny amin'ny fitorina ny filazantsara manera-tany ny fitorina ny filazantsara zay andraikitra lehibe napetraka ao tamin'ny mpianatra tamin'ny voalohany hoe mandehana nareo ataovy tonga mpianatra ny firenena rehetra dia tanteraka zany am'izao fotoana zao tonga ty madagasikara ny filazantsara ary anjaranay ndray kosa no manaparitaka ny filazantsara amin'ny alalan'ny fahasoavana zay nomenao anay ao nomenao fahasoavana afaka mitory amin'ny tele sy ny radio sy amin'ny toerana maro samy hafa ao kosa nomenao fahasoavana hiara hiasa amin'ny alalan'ny fanatitra hoanina de amin'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra zay ahafahana mitory ny filazantsara manerana firenena rehetra manerana madagasikara manera-tany ka dia mitsodrano tompo reo mpiara-miasa aminao reo olona zay vonany amonjy fanahin'olona amory ny vokatra be ny vokatra fa mpiasa ny vitsozy ianao dia vonina zay tompo hiara-iasa ka de mitsodrano an'ireo olona reo ho tahin'andriamanitra ho asoavinao ho ambinao hoe soronao aminy aretina ho tahina manokana ny fiainan'ireo olona zay miara-miasa aminao ho jerevanao manokana izy ireo misaotra jesosy eo amen amen ihany toko de ohatr'izay ny fampianarana aloha mahakasika ny leviticus toko faharoa iny manatona ny mpanompon'andriamanitra any anatin'ny fiangonana zay misy anao de tanterao zany be lehibe ny fiangonana lehibe ny mpanompon'andriamanitra any amintsika any tanterao zany mba hitahin'andriamanitra anao satria zay le volazany malaky teo manao hoe asikanina ny tranoko ho Jehova ary ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo mampalahelo raha ohatra ka ny pasteur atsika no sanatrian'izany tsy sanina hoanina na tsy malofa trano na sanatrian'izany manao hoe lasa nivarotra friperio ny pasteur anao fa tsy sanina hoanina zareo mampalahelo zany fa lasa tsy tahin'andriamanitra ny mpino zany ny mpino ny mpino anatin'ny fiangonana anankiray raha vao tsy mahafoy amin'ny fifanohanana amin'ny pasteur na mpitandrina anatin'ny fiangonana io de lazaiko aminao pasteur Alvarez fa tsy tahin'andriamanitra zany reo ka fitahina ho anao ny
fanatanteranao a izany teny ny soratra masina izany ho tain'andriamanitra tsika tompoko tay tompotopoko